Koko daholo zanagasikara tonga sao daholo atao amin'ny fandaharan-karaka opôze dia atao amin'ilay hoe mandeha manambady aloha loatra, atao amin'ilay miala sakana izany dia hoe milely ny zatovo, zazavavy na ny zaza na ny zazalahy. Raha mbola vao miala sakana ianao ho an'ny tovovavy 10 taona, ho an'ny lehilahy 12 taona mbola ao amin'ny fiainany atao hoe miala sakana izay ianao. Raha ny tokony ho izy tsy mbola tokony hiditra any amin'ny lely izany. 13, 14, 15 any amin'ny taona 18 taona no azo lazaina hoe vonona ny vatana hiditra ao anatin'ny lely. Izay izany vao-tomombana. Ny zavatra ratsy, izay ke ilay olona indrindra fa rehefa any ambadiny mandinga tatatra isika hozy ilay fitenenana. Ny voka-dratsiny aloha tonga dia resahako voalohany dia ny hoe lasa bevoka aloha loatra ianao. Na lehilahy na vehivavy dia tsy maintsy lasa ho sedra izay. Lehilahy lasa tsy maintsy mandeha manambady satria tsy na bevoka zanak'olona. Irakalan-kelany koa tsy maintsy mandeha, tsy maintsy manambady satria tsy na hoe bevoka hono. Dia ao, tsy mahay ninina. Simba tokantrano, potika ny tokantrano, ianareo roa koa tsy maintsy potika ny momba anareo. Ny voka-dratsiny koa dia lasa manolana satria rehefa atao amin'ilay miala sakana isika dia miakatra be mihitsy ilay fientanana amintsika olombelona. Efa natoraly iny aloha, tsy misy maharatsy an'izany na lehilahy na vehivavy tafiditra ao anatin'izay daholo. Efa natoraly izany tsisy tokony hatahorana hoe tena ohatran'ny sakamihetsika raha ohatra mihenjana foana lataka bandy. Ny vehivavy indray ohatran'ny te helihely be foana, mangitangitaka be foana rehefa eo akaikiny ohatran'ny ankela dia mangoritsina be ny vatako fa ahoana koa ary izany te hilely. Efa natoraly amintsika olombelona izany, tsy misy olana fa mila mitandrina fotsiny ianao raha te hanao sipa any amin'ilay miala sakana. Manao sipa ianao na lehilahy na vehivavy fa ilay milely hajanony any 18 taona ary raha ny tokony ho izy any amin'ny manambady ary ny tena tsara. Inona ihany koa voka-dratsiny, lasa mifoka moly, lasa mifoka sigara, lasa mirevy misotro toaka, lasa mamonjy an'ireo karazana lalona maro isan-karazany ary ny tena ratsy lasa miaraka amin'ny karazan'olona maro isan-karazany. Ny tovovavy miaraka amin'ny lehilahy rehetrarehetra sy fantany rehetrarehetra io mandeha manenjika vadin'olona, ny tovolahy ihany koa miaraka amin'ny karazam-behivavy rehetrarehetra io tsy afa-po, dabaloaka sy dabaloaka sy dabaloaka dabaloaka. Ary ny tena ratsy avy eo tsy fantatrao intsony hoe fitiavana ve no iarahako amin'ity olona ity sa inona. Dia hitanareo na nisy ara olona hoe tianao tao anatin'ilay izay revirevy nataonao izay dia rava ilay izy. Rehefa antitra ange ianao tsakoanao tsara izay amin'izay fotoana izay hoe ilay ihany iny tena tiako indrindra tamin'izako ilay tanora nefa rava ihany ilay anay. Hitanareo izany tsy voadinika eo ilay satria ianao mbola atao anatin'ilay miala sakana dia tsy ao loatra ilay fandiniana. Raha mbola atao anatin'ny miala sakana ianao ny saina ngoza be, ny vatana fotsiny ngoza be fa ny saina mbola tsisy saina. Tsy reraka ako manoro mba mila izany ho an'ny ray aman-dreny akekezony zanakareo fa mijaly ireny zaza ireny tsy misy mba hitarainany, tsy misy mba hizarany alahelony dia lasa izy mandeha miresaka any amin'ny namany any, mifosafosany namany efa manoro voana dia vaky vody avy eo. Dia mampalahelo.